Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Afaka mankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanananao ianao olon'i Kristy. Maimaimpona ny teny zaraina araka ny voasoratra ao filazantsara amin'ny Mateo 10:25 tapany B amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa nahazo maimaimpona ianareo ko manomeza maimaimpona. Zay afaka manohana nefa dia raisina tanandroa amin'ny airtel monnaie ao amin'ny 033 12 155 79 araka ny voasoratra ao Korinthiana faharoa 6:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe aoka ny olona rehetra samy hanao arak'izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ho fankalazana azy amin'ny fanananao koa zany e. Araka ny voasoratra amin'ny ohabolana 3:7 tapany A amin'ny anaran'i Jesosy hoe mankalaza an'i Jehova amin'ny fanananao. Misaotra anao manohana, mivavaka isika. Raha eo, amariny ny teninao fa azo voka-tsoa izay mamafy ho an'ny fampandrosoana ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peo na tompoko.